ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika revako malala tratra ity zoma faharoa ny volana jona ity ny mofinaina voalahatra ho tsika io dia ny asan'ny apôstôly toko 20 asan'ny apôstôly toko 20 andiny fa 7 ka hatramin'ny andiny fa 9 na fa 7 moa zany. Asa toko 20 andiny fa 7 ka hatramin'ny andiny fa 7 anaran'i Jesosy. Fa raha mbola nieritreritra ny fahitana Petera dia hoy ny fanahy taminy, indreo misy telo lahy mitady anao, fa mitsangana ianao dia midina ary mandehana miaraka aminy ka aza misalasala fa izaho no naniraka azy. Ary Petera nidina tany amin'ireo olona ireo ka nanao hoe, inty aho izay tadiavinareo, inona no antony ahatongavanareo aty? Dia hoy ireo, Kornelio kapiteny lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra, ka tsara laza amin'ny fireneny jiosy rehetra dia efa notoron'ny anjely masina hevitra hampakanao any an-tranony sy miteny avy aminao. Ary Petera nampiatrano azy andro tao. Noho ny apitsy dia niaingy Petera ka nandeha niaraka taminy, ary nirahalahy sasany avy tany Jopa niaraka tamin'ny Jo. Noho ny apitsy indray dia tonga tany Kaisaria izy, ary Kornelio niandry azy sady efa nampiangona ny havany sy ny tena sakaizany. Ary raha vao niditra Petera dia nitsena azy Kornelio ka niankohoka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe mitsangana fa izaho dia olona ihany. Ary noho niresaka taminy izy dia niditra tao an-trano ka nahita ny olona maro tafangona tao. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravana malala ity volana jolay ity moa tsika dia nofinaina aloha hevitra momba ny antso hoe ny antson'Andriamanitra na ny fihetsoan'Andriamanitra. Mandrakariva tsy dia tena zavatra mora indraindray, sofa indraindray ny mamantatra ny antson'Andriamanitra. Na ny marimarina kokoa reny olona ny antson'Andriamanitra fa ilay manona ny antson'Andriamanitra no mampasarotra azy. Na ny fahatelo reny olona ny antson'Andriamanitra, le manona ny antson'Andriamanitra eo fa ilay hanatanterahana sy ilay hiatrena ny antson'Andriamanitra mbola zavatra hafa ihany koa, mbola mahita fahasairana. Mieritreritra manao hoe ahoana moa no hatanteran'izany antson'Andriamanitra izany. Takizay mitranga amin'ny Petera eto izay niantefan'ny antson'Andriamanitra. Ilay antson'Andriamanitra miantefan'ny Petera eto, tsy ilay antson'Andriamanitra maha-apôstôly azy efa apôstôly io, tsy ilay antson'Andriamanitra maha-pino azy efa pino izy, tsy ilay antson'Andriamanitra amin'ny anarahana ny Kristina ho mpampianatra mpitory-teniny efa zay izy, fa ilay fanatanterahana ilay antson'Andriamanitra dia inona mpanano sarotra ny Petera, satria zava-baovao mihitsy tsy nahazatra ny Petera zany hoe andeha hanao iraina ho any amin'ny jentilisa, ho any amin'ny Kornelio izay kapiteny romanina, tsy olona tsara fifandraisana amin'ny Jiosy ny romanina. Noho izany dia zava-baovao tamin'ny Petera lay fiatrehina, lay antso izay tsy nahazatra azy. Maloto mihitsy moa zany noarina no anoarana ireny romanina ireny, dia io no misalasala amin'ny Petera. Eto zany dia mampianatra momba antsika momba ny atao hoe antson'Andriamanitra, ny fiatrehina ny antson'Andriamanitra no asehony ity asan'ny apôstôly toko 20 ity. Fiatrehina izay milaza fa tsy zavatra mora tanterahana akory amin'ny maha-olombelona ny antson'Andriamanitra. Indrindra raha ohatra ka manatanteraka ny antson'Andriamanitra isika ka misy fanabeazana maharitra efa nitezana antsika, dia ndraindray ny zavatra nitezana antsika iny na nikolona antsika iny tsy voatery ho mampikoriana ilay asa fanompona, fa mety ho vato misakana azy. Mety ho vato misakana. Petera jiosy nitezana azy rehefa jentilisa dia maloto, rehefa jentilisa dia tsy fandraisana, rehefa hafa firenena dia tsy azo antoka, dia io anefa Petera fahirahina andeha ho any amin'ny jentilisa ho any amin'ny Kornelio zany izay niova fo tonga kristianina, ary dia toy ny vato misakana ho tsika teo ilay kolotsaina na jiosy azy, ilay fanabeazana izay niraisina nandritra ny taona maro dia vato misakana.
lay fanatanterahany lay antson'Andriamanitra. Mety pitrango zany driavana ndradray ny kolotsaina ananatsika, ndradray ny kolotsaina mahaitsika tsy voatery ho manampy atsika amin'ny fitokina filazantsara, fa ndradray mety ho vato misakana. Tsy mora akory ny hoe enao jiosy naletika tao anatin'ny sainao atry ny fahazazana fa ny fivavahanao ihany natsoina hoe marina, ny fivavahanao ihany azay mihitsy moa ny fivavahanao ny marina, nefa ianao andeha iraina andeha ho any amin'ny jentilisa izay tsy tokony hifandraisana akory, ny samaritana aza izay piray tampo ara-pirazanana amin'ny jiosy tsy ny jiosy tsy ny fampiarahana tamin'ny samaritana. Nefa samaritana zao dia mampiasa ny boky ny lalàna, samaritana izay taranaka ny Abrahama ihany, raha ray tampo ihany amin'ny firenenisy Joda, kanefa dia tsy ny fampiarahana tamin'ny Romain tsy ny Joda, maika fa amin'ny Romanina no zany dia ndray ny kolotsaina ho tsika teo mihinany zavatra izay niraisitsika tamin'ny fahazazana na tamin'ny fahatanorana na nabeazana atsika, tsy voatery manampy atsika amin'ny asa izay atao eo anivon'ny fiarahamonina. Ary ndradray raha mety ho everitsika hoe ny atsika ihany no marina loatra tokoa fa ny atsika ny marina, saingy izao ndradray tsy mety misokatra mihitsy tsika amin'ny hafa, amin'ny fiarahamonina hafa. Ny filazantsara nefa tsy zay, ny filazantsara dia tsy azotsika hidina, fa io le tenenin'ny Paoly manao hoe peterako mety manamafy an'izany re mandininy farany ary, amin'ny toko farany ary manao hoe izy amoano anafoana ny fahasoavan'Andriamanitra. Afaka malala eto dia mampianaratsika eny amin'izany ataontsika hoe fifandonan'ny filazantsara sy ny kolotsaina, fifandonan'ny filazantsara sy ny fiarahamonina izany. Raha ohatra ka te jerena tsara mihitsy ity toko fahafolo ty dia afaka manazava an'izany hoe indraindray ny filazantsara tsy avy hatrany dia mirazotra amin'ny fanabeazana niraisitsika na mirazotra amin'ny fiarahamonina, fa filazantsara dia any amboniny zany fiarahamonina zany, ka izay mpitoro ny filazantsara dia ilaina ny asongona avita mihoatra izany mitsambikina mihoatra zany vato misakany kolotsaina izany. Raha tsy nahavitan'izany ireo missionnaire, raha tsy nahavitany songona ny mahafrantsay azy izy, ny maha-anglisy azy izy, tsy afaka tsy tonga teto Madagasikara mihitsy ny filazantsara. Raha tsy nahavitany songona ny maha-irlandais azy, na ny maha-écossais azy, na ny maha-gallois azy, zany rehetra dia samy nisy missionnaire tonga teto Madagasikara avokoa. Ny Britanika dia tsy hoe ny anglisy ihany ny tonga teto, fa nisy écossais teto, nisy irlandais teto, nisy gallois teto, tahak'Andry Jones gallois, be dia be ireo karazana missionnaire izay tonga teto, tahaka izany koa frantsay. Nisy frantsay parisianina tonga teto, nisy frantsay breton tonga teto, sy ny sisa rehetra, fa reny rehetra samy nanana ny kolotsainy avokoa. Fa zao ny filazantsara no nahafahan'ny songona izany nandresy izany elanelana izany. Ndradray isika samy malagasy asa ndradray no tsy mahavita misongona izay kolotsaina kely ananatsika isa-paritra na isam-bohitra na isa-tanàna, fa any ka ndradray ilay filazantsara tsy tonga any amin'izay tokony ho alehany izay andrany tompoasy, satria lasa loloatra ilay kolotsaintsika izay mibahana atsika. Fa eto dia lehibe lavitra noho zany antsana mampisaraka izany ny filazantsara, ny fahasoavan'ny tompo. Raha ivererantsika ilay tantara, ilay asan'ny apôstôly toko fahafolo ty, dia miresaka maridrefy na ataontsika hoe famantarana. Ahoana no ahafantaranao fa irahin'Andriamanitra amin'ny asa io ianao, ka ahafahanao tsy maintsy misongona lay zavatsarotra, na lay ahoana no maridrefy ahafantaranao irahina amin'io ianao. Ny voalohany indrindra dia hitantsika amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Ny voalohany indrindra miantoka mampatsiaro anao lay hoe anao tena nantsoina anao an'io mission io na io asa io, dia ny voalohany dia nibitsiky ny fanahy ao anaty.
manao hoe de ho ny fanahy tamin'ny Petera io zany ndreo misy telo-lahy mitady anao ao efa mitsangana mitady anao ao zany hoe ny fanahy masina no mibitsika mangina na ny teny tamin'ny Petera. Ary mandrakariva ny olona irahin'Andriamanitra anao mission na ny rahan'Andriamanitra anarateraka asa anankiray, ny rahan'Andriamanitra ho amina fanompona anankiray de manomboka eo amin'ny bitsiky ny fanahy ao anatin'ilay olona, manomboka mifaharesen-dahatra ilay olona mihitsy zany no resen'Andriamanitra, manomboka amin'ny dinidinika fanaovany fanahy amin'ilay olona, misy antso ao anatin'ilay olona, misy bitsika ao anatin'ilay olona, misy feo ao anatin'ilay olona, feo ny fanahy hoe mandeha anatovy ty atanterao ty sy ny sisa rehetra, misy zay bitsiky ny fanahy zay manetsika an'le olona, tsy feo amin'ny feritreretany io, misy hafanampo ao anatin'ilay olona, ao anatin'ny olona misy zavatra manery azy ao anatiny. Ary izay le antson'Andriamanitra. Saingy zao io antson'Andriamanitra io faharoa de zao tsy mandeha rery rehefa ren'ny Petera na rehefa renao lay antson'Andriamanitra dia misy olona rehefa aveo manamarina izay ataontsika hoe antson'Andriamanitra izay. Tsy ampy zany ny hoe nandreny feon'Andriamanitra ianao de tonga de mirotsaka, tsy fomba n'Andriamanitra loatra zay, fa misy vavolombelona mandrakariva manamarina ilay antson'Andriamanitra ao anatinao. Misy vavolombelona, tsy hoe maivana ny toeran'ny vavolombelona ny fiavahana jiosy de isan'ny manome toerana ny lanja ny vavolombelona. No zany de ny olona mandray ny antson'Andriamanitra amin'ny alalan'ny feon'ny fanahy ao anatiny ka mandresy lahatra azy anana hafanampo, zay dingana voalohany. Fa ny dingana faharoa dia misy vavolombelona amin'izay manamarina fa tena mitoetra marina, fa tena voantso marina ianao, manamarina ilay fiantson'Andriamanitra. Ary io reo telo lahy reo le telo lahy reo jereo tsara, 9:20 de hoy Petera, inty aho zay tadiavinareo. Dia hoy le telo mirahalahy, efa natoron'ny anjely masiny Cornelio hevitra hapakanao ho any an-tranony sy hain'ireo teny avy aminao. Antseny Petera zany io. Zany hoe no amarin'izy telo lahy zany ny bitsiky ny fanahy masina tamin'ny Petera. Petera zany fotoana io de efa nandre hoe isy olona ho avy eo, efa nomanin'Andriamanitra izy, man'ny fanahy masina izy, hoe isy olona ho avy eo sy ny sisa rehetra ary andehanao anaraka azy sy ny sisa rehetra. Hitantsika amin'ny 9:20. Fa rehefa aveo tena namarina ny Petera. Tonga lay telo mirahalahy tena namarina ny Petera hoe iza lay tadiavinareo, ahoana zay, iza monareo. Ary ireo olona reo kosa rehefa aveo de nanamarina ny feon'ilay anjely, nanamarina ny feon'ny fanahy hoe zay de nirahin'ny Cornelio tamin'ny lalan'andrenesan'ny anjely akanao. Zany hoe hoitsika manao hoe zava-dehibe lay fifandraisana ro zavatra anankiroa reo de tena zava-dehibe mihitsy ny hoe ny olona anankiray mandre ny antson'Andriamanitra ao am-pony amin'ny alalan'ny fanahy masina, fa izao tsy mahaleo teny io antso io, fa tsy maintsy hamarin'ny olombo, hamarin'ny fiarahamonina, hamarin'ny fiangonana, fa tena mitoetra marina lay antso. Zay no mahatonga ny hoe niza olona mandre antso dia hamarin'ny fiangonana mandrakariva ny antsony. Ohatra hoe andeha ataontsika hoe misy olona atsoina ho pretra dia manolo teny izy mandre ny antson'Andriamanitra izy, fa izao mianatra izy, miofana izy, dinihiny fiangonana mandritry ny 3 taona 7 taona, zay vao irahin'ny fiangonana hoe tena mitoetra marina lay mapretra azy, na mety mpitandriny izy de ohatr'izay ihany, na dekoniny izy dia misy fifidianana. Tsy misy olona za manao hoe za tompoko tonga ato amin'ity fikambanana misy anareo ty de za nirahina ho présidentareo, nandre ny antso hoe za no président, na nandre ny antso hoe za no filohan'ity fikambanan'ity, na nandre ny antso hoe za ho braoan'ity fikambanan'ity. Mety ho mandriana zany feo zany le olona. Saingy zao
zay amarin'ny olona zay satria fanahy ray ihany miasa na am'ilay olona nantsoina na am'le olona zay hotariny na le olona zay le fikambanana zay asana dia tsy hoe fanahy hafa miasa amin'ny Petera de fanahy hafa niasa tamin'ny Cornelio fa fanahy iray ihany reo no zany tsisy mihitsy fifanoherana na fifandonana amin'ireo zay mahatonga ny hoe no amarininy reto olona telo mirahalahy reto lay antsony Petera hoe tena natonga eto tokoa zay iantso anao hakanao araka izy moa tsy niteny hoe araka ilay nitenen'ny fanahy taminao fa tonga eto fotsiny zay araka ny tenen'ny anjely tamin'ny Cornelio zay le hoe antso anankiray ihany zay le hoe fanahy iray ihany dika zany de zao rehefa ko malala mpino rehefa antsony Andriamanitra izy mandre nibitsika Andriamanitra dia ny hafa koa mandre nibitsika Andriamanitra hoe io olona io de natsony Andriamanitra zay dikanotsika hoe fifidianana ianao mandre ny antson'Andriamanitra ho tonga dekona na ho tonga mpiandry na ho tonga loolona na ho tonga mpitondra vavahana na ho tonga katekista fa izao tsy ianao rery ny asan'ny fanamasina fa asan'ny fanamasina ihany koa ny mpampianatra nao ny fiangonana de reny olona reny rehefa aveo no manangatanana miteny hoe tena mendrika tokoa izy zany hoe lay izay zavatra izay mirazotra miara-dalana ny hoe enao mahatsiaro fiantsona fa ny olona koa manao ny olona koa mahatsiaro hoe nantsony ianao tsy afa-misaraka mihitsy ireo avako malala tsy afa-misaraka mihitsy ireo lay olona nibitsika Andriamanitra anatin'le olona ny lasa aloha fa aveo ny olona tena manamarina tokoa fa tena nantsony raha mantsy ny olona misy tonga de nandre ny antson'Andriamanitra de tonga de tsy mieritreritra hoe ny hafa koa ange mila resy lahatra fa nantsoina marina ianao e tsy afaka misy miteny za manao hoe za tompoko nantsoina ho mpiandry nandre ny antsony mpiandry ka dia tokava daholy raha apitra-tsy ananynetsy iasako ametrahako tanana na anaovako an'izao na anaovako an'izao tsy ny fiangonana mila mieritreritra hoe ay ianao nandre ny antsony nandre le feon'ny fanamasina fa ny olona ve nandre ny feon'ny fanamasina mombanao fa aveo rehefa mandre an'izay ny olona de resy lahatra amin'izay izy de manokana anao na manampy anao na koa manao zay mety afitanao lay asa fanompona fa ny fahatelo de zao rehavako malala rehefa mandre zany lay olona nandre ny fiantsona mahatsapa de eken'ny fiarahamonina na misy vavolombelona mandre koa lay antso miaraka aminy fa ny fahatelo de izao rehavako malala mitondra ny fanatanterahana lay antso ny antson'Andriamanitra de antso mpifaliana ry havako mety ho mafy be lay asa fa ny antso dia mpitondra fifaliana Jesosy raha ny teny manao hoe ho tanteraka aminareo ny fifaliako fedanako no velako anareo de zao milaza Jesosy fa mafy be ny fanatanterahana ny fijokona vavolombelona fa zao ny antso ny fankatoavan'ny olona za ny antso sy fanatanterahana ny olona ny antson'Andriamanitra de mitondra fifaliam-po sy fifaliana ho azy tsy voatery ho fifaliana materiel satria motsika zatra ny fifaliana materiel ny tonjato faraika am'roapolo fa misy fahatsapa-pifaliana ao anatinao ao rehefa manona lay antso anao sapan'ny olona ny mahaolombo antso anao de izao inona no mitranga rehefa miatrika lay asa ianao na de eritreretinao asa mafy azy tena ataontsika hoe asa sarotra tanterahana tahak'izay ny raha an'ny Petera ho amin'ny Cornelio eto ho lambony be nge zany Cornelio zany kapitaine zany zavatra isan'ny olona faratapony zany eo anivon'ny faritra misy azy Cornelio Petera tatsakely tabany vohitra mihitsy ara tsy mora ho amin'ny Petera miatrika izany zavatra zany tsy mora ho aminy izay olotsotra andeha nanantsoina hitory teny any amin'izany Cornelio lambony zany ary manambony nahatra jereo tsara fa nantsony Cornelio ny avany akaiky jereo nantsony namany akaiky manambony nahatra olona ambony tahaka zany no olatreny Petera fa zao fifaliana de avako malala misy fifaliana ao anaty ary eo no marika fahatelo fataranao ny vokatry ny fiantsona misy fifaliana eo ampanatanterahana ny asa fanompona
ny asa zay ampanaovy ny tompo anao ndraindray misy zavatra mampatahotra misy zavatra manahirana fa zao misy fifaliana rehefa mahatotosa io asa fampona na io andraikitra no zavatra sain'ny tompo ataonao ianao misy fifaliana fa ny fahatelo de zao ny fahaefatra de zao zava-dehibe koa lay fiaraha-miasa hitatsika fa rehefa nandeha Petera de tsy nandeha rery izy akory hoy ny filazan'ny andiny fa 13 azy ary noho ny episy de niaingy Petera ka nandeha niaraka tamindreo izy telo mirahalahy zany ary ny rahalahy sasany avy tamin'ny Jopa niaraka taminy koa tsy nandeha rery mihitsy Petera nakany amin'ny Cornelio tsy niaraka tamin'izy telo lahy rery izy tsy hoe tsy mahatoky azy telo mirahalahy izy tsy zay loatra efa nandeha mipitsika ny fanamasina izy efa azo ny antoka ny fahamarinana ny fiantsony reto olona reto fa zao nitondra namany Petera ovavolombelona asa zay eo fa ilazana fa ny asan'Andriamanitra de rahana manatanteraka nitondra namany Petera ny tompona andraikitra amin'le asa sy ta ekeny zay fa zao nisy olona niaraka taminy nisy rahalahy avany Jopa ho ny filaza tsy de fanalavitra loatra koa Jopa sy misy azy misy Petera io fa zava-dehibe niny eken'ireo naman'ireo andeha nampy an'ny Petera hiaraka amin'ny Petera satria ny olona ravako malala rehefa mandreny ason'Andriamanitra de tia miasa rery mandeha rery te ho faly rery satria izy nandray ny antso fa zao rehefa malala zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ny olombo antso marika amataranao fa nantsony ianao dia ianao manana entaeta te hisokatra mandrakariva amin'ny hafa indrindra te hisokatra amin'ny piray finoana aminao te hisokatra amin'ny piray fivavahana aminao amin'ny raitapo aminao ara-panahy te hisokatra amin'ireny olona reny ianao dia zay nataon'ny Petera tsy de nisy ninina nataon'lay tsy voalaza hoe nanao ninina loatra reto tany Jopa reto fa niaraka tamin'ny Petera fotsiny izy ahoana no fitaovana hotsika teo na ny marika ahafantarana fa tokony ataonao ny asa anankiray ny voalohany de zao mandriny pitsika ny fanamasina ianao faharoa de zao ny olona mihitsy koa ny manosika sy mampirisika anao hoe ataovy io ny olona koa mandreny anson'Andriamanitra any aminao de mitonanao hoe mirotsahy ianao manaovy ianao zay ny faharoa ny fahatelo de zao inzay misy fifaliana ao anatinao mietanetany ery ny fonao eo ampanaovana na eo ampanatanterahana na rehefa vita ny asa fa efatra de mietanetana ny fonao ka misokatra te hizara te handray te hiombona te hifanatona amin'ny mpiara-mivavaka aminao na ampiray finoana aminao de ny tompony rehefa malala anafana ny fonao andrenesanao fa betsaka ny asa tiany ny tompo tanterahinao de fifaliana no anton'izany vavakisika tompo misoranao zay amity volana Jolay ity zay itomanao anay atsiaro fa ny feonao Andriamanitra mety efa aminay de feo mitonanay anao asa bebe kokoa ny feonao Andriamanitra zay mety efa aminay de feo te hitonanay hisongona zay rehetra mety vato misankana ka tsy eleza ny filazantsara ny antsonao Andriamanitra antso mpifaliana ny antsonao Andriamanitra antso misokatra amin'ny manodidina sy ny fiarahamonina de mampahirezana tompo andre mandrakariva iaino ny feo ny antsonao sy ny bitika ny fanahinao masina mba tsy ho malainy rahay mba tsy ho ny fahalainanainy no lasa lohan'ny antsonao mba tsy fanjana raha teo koa zahay fa mampahirezana ahafana fo ary amin'izay zavatra mpanaovinao anay tompo de ataovy tany fifaliana sy fombiazany reny vavak'izay ho an'ny mpino ho an'ny fiangonana zay mandre ny antsonao de irizo mba hanampifaliana sy fiatanana aompy sy ahefa be amin'izay asa ampanaovinao azy de manjaka Jesosy amin'ny fiainany mandrakariva sy amin'ny fanoloran-tenanay misaotra Jesosy